Miarahaba tompoko lafinaritra tompo vavy manaraka ity fiandarana zany malaza ity. Any Ejipta indray ny délégationna malagasy tarihany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina manatrika ny fivoriana fahafito amby roapolo ny conférence des partis na ny COP 27. Tany amin'ny taona 2019 tany ho any no noforonina ity fivorian-dehibe ity teo anivon'ny firenena mikambana rehefa tsapa sy noeritreretin'ireo filoham-pirenena tamin'izany fotoanan'izany fa ho ratsy ny tontolo iainana ao aoriana kely eo ka aleo misoroka dian'izao. Tamin'izany fotoanan'izany ko dia natsangana ireo firenena izay afaka mitondra ny anjara birikiny ao anatin'izany ka nanomana lela vola hanatsarana indrindra ny tontolo iainana eto ambony tany satria efa napozina fa hiafana ary hiova ny toetrandro. Ary ny vokatry ny fitrandrahana nokleary sy ireo ny sin'ny indostria marobe teto ambonin'ny tany ka niparitahan'ny setroka no nahatsapahany firenena vaventy fa tsy maintsy hiomana amin'ny faharatsiana sy ny mety ho couche d'ozone anify izao tontolo izao ka hitarika fiovan'ny toetrandro izany. Toetrandro mety mahazatra ny rehetra no mijery ny amin'ny hoe mafana mangatsiaka avy ny orana fa io toetrandro io dia misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro ny olona dia amin'ny alalan'ny fomba famokarana izany. Zay le hoe anticipation, zay le hoe mitsindro lavitra ho an'ny taranaka ka ny fananganana ny COP na ny conférence des partis dia ahafahana mametraka lela vola avy amin'ireo firenena vaventy izay voasokajy fa manimba ny tontolo iainana eto ambonin'ny tany mba hanolotra vola an'ireo firenena izay hiaran'izany fantotoana izany, indrindra ireo firenena izay nokajiana sy nohariana n'Andriamanitra manokana amina resaka zavaboary. De misongadina amin'izany Madagasikara satria nosy izy ary voasokajy ho anisan'ireo tany izay ambenana izao tontolo izao. Ity fivoriana ity dia toy an'ny fivoriana COP 26 tany Glasgow. Izany fivoriana izany indray dia efa nisy ny fametrahana paikady ny amin'ny hoe ahoana ny resaka tontolo iainana izay manana fifandraisana amin'ny lafiny anohanana. Dia nahaliana kokoa an'ireo firenena vaventy no nitodika taty Madagasikara satria fantatra fa misy kere aty Madagasikara. Ny mpitondra moa tamin'izany fotoanan'izany dia nametraka ny hoe zay efa nanomana an'le UPM Sud. UPM Sud io na any atsimo io dia nametrahan'le mpitondra fanjakana lay foto-kevi-dehibe maromaro izay nivoatra tao anatin'le colloque nitanterahana tany Fort-Dauphin tamin'ny heritaona lasa izay. De ny tsokevitra nivoaka tao anatin'izany zany ny résolution no narafitra nentina teo amin'izao tontolo izao ary nandraisana fanapahan-kevitra tamin'ny filan-kevitra minisitra tamin'izany izay hoentina tamina fivoriana mahakasika indrindra ity tontolo iainana ity. Io kere io anefa dia anambara ny filohan'ny repoblika fa tsy ho mpangataka firy intsony ny firenena fa manana drafitra mazava ahafahana miady izany. De netrehitra ny rehetra fa ho foana teo ny tetika ataka izay nahazatra ny fitondram-panjakana. Fa heverina zany fa tena ametraka zavatra tsara ho amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny ny fitondram-panjakana indrindra rehefa nanao an'le UPM Sud. De misy orinasa, misy titravert, misy fantsona lehibe nitaretina ahafahana mampiditra rano, misy tany natao ambolena, de misy masom-boly marobe miaraka amin'ny fitaovana ho arafitra any amin'izany faritra atsimon'ny nosy izany. Ampangetahetana fa foana treo ny kere. Kinanjo tsy fakahitana ny vokatry ny anohanana ahitana tsy fanjarian-tsakafo, tsy fahampian-tsakafo any atsimon'ny nosy ary mizotra tsikelikely aty amin'ny faritra Vatovavy Fidovonany atsimo atsinanana zany ary miakatra amin'ny faritra izay misy ny tanan-dehibe samihafa ary misy efa tratran'izany eto andrenivohitra Madagasikara. Ny any Sharm el Sheikh zany no hitodihan'ny sain'ny mpanara-baovao rehetra. Inona ny kabary ataon'ny filohan'ny repoblika, inona no resahany manoloana indrindra ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara, indrindra mahakasika an'ilay resahantsika teo dia ny tontolo ny anohanana satria tsy fahafahana mamokatra. Ny tena marimarina kokoa dia zao tsy manana tetikasa mazava ahafahana misoroka izany resaka ahitany tsy fanjarian-tsakafo, tsy fahampian-tsakafo izany ary tsy fananana azy izany ny fitondram-panjakana.
Ny azo antoka de hoe hanamafy ny tetika hataka nataony hatramin'izay eo anivon'ny filoham-panjakana sy ireo firenena vaventy ny amin'ny hoe aiza ny anjara volanay ao anatin'ilay fond vert pour le climat. Iny mantsy efa nisy fanokanam-bola amina milliard de dollars nataony ny firenena mikambana ao anatin'ity conférence des partis ity, ka manana anjara vola kely amin'izany i Madagasikara ho angatahana indray. De iny rehefa avy eo no anaovana communication be kanefa tsy misy fiantraikany mihitsiny rehefa tonga etỳ Madagasikara. Tahaka n'ilay hoe nahazo vola be tsika hanamboaran-dalana, dimanjato tapitrisa dollars nanaovana soni niaraka tamin'ny banky mondial. Tahaka n'ilay hoe nahazo 5,7 tapitrisa dollars sika hanaovana plan national de redressement, fa tsy hitanao zay vokany mandrakity ny androany. Tolom-bola aloha de betsaka ho an'ity fitondram-panjakana ity. Fihetsiketsehana manaraka an'le tolom-bola zany hoe ny serasera dia anisan'ny voalohany ihany koa le fanjakana. Fa raha ho an'ny fanatanterahana de gisitra le fitondram-panjakana ary mbola mampiahiahy mpamatsy vola ary ny fomba famoaham-bola satria atahorana ho voahodinkodina indray reny vola ireny. Marina fa misy ny FID, misy ny ONN, ireo fandaharana asa-panjakana samihafa toy ny FSS sy ny sisa zay misy vola voaomana amin'ny tontolon'ny mponina amin'ny ankapobeny sy ny vahoaka. Saingy tsy mahafoana akory zany ny fisian'ny hanoanana na ny kere sy ny tsy fahampianaran-tsakafo zay efa mianaka amin'izao fotoana izao, satria ny antony dia tsy manana politika mpanjakana ahafahana misoroka izany mihitsy ny fanjakana ankehitriny. Dikan'izany tsy ny fahabetsahan'ny vola no zava-dehibe fa ny fahaizana mampiasa azy, satria ny fanjakana rehetra ny fandimby-telo dia tsy anisany nametraka izay fangatahana izay hatrany teo anivon'ny sehatresam-pirenena fa nametraka ny politika ahafahana miala an'izany hanoanana izany. Erikerika mahatondradrano tamin'ny 1,7 tao anatin'ilay fangataham-bola navatana tamin'ny TVM ka tomboky Daniel Ramaromisa no nitarika ny SOS tany Itsimo. Reny dia ahafahana ny fanampy tamin'ny vahoaka malagasy. Ny nananganana ireo matoderatsira ka ny AES dia anisan'ny sehatra lehibe nahafahana nanampy ny tany Atsimo. Ary nanamboarany Filomarika Ravalomanana ny lalana tatia Iorombe, nanodidina ny Toliary ary nanodidina tatia Fort Dauphin sy ireo toerana maro samihafa ary nanokafana ny port tany Eoala sy nametrahana orinasa lehibe que même dia anisany noezahana ampiana izany anoana izany ary ny famporisiana ny vahoaka amokatra tahaka izay nataony tany Morombe sy tany Toliara faharoa. Tsy misy an'izany tsony ankehitriny fa fampifalifaliana vahoaka amin'ny alalan'ny spektakla de ray manara-penitra ho isika ary ny fananganana birao kely samihafa ary reny no entina eo anatrihan'ny serasera politika mba entin'ny lazana fa miasa le fitondram-panjakana. De manaraka moramora isika ny amin'ny hoe inona no votra ny fivoriana any Ezipta tany, inona mba fandarana asa lehibe hoentin'ny fitondram-panjakana ka andresen'ny lahatra indray eo amin'ny sehatresam-pirenena sa de hijanona eo anatin'ny litania amin'ny fangataham-bola fotsiny ihany ka lay fond vert pour le climat no atao melo lalana mba sitrany hisy angoraka indray Madagasikara eo anatrehan'ny loza amina tambo vokatry ny anoanana sy ny fahantrana lalina. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.